feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sinodaparitany Antananarivo. Feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora. Salama tompoko, kopakopa tanana ho an'ireo skoto marobe manjoy ny fandarana feonantsiva na eto an-toerana amin'ny alalan'ny radio teny fiainana na anivelany amin'ny alalan'ny aterineto sy ireo tambajotra serasera isan-karazany. Sabotsy 14 Martsa 2012 fandarana totosain'ny sampana skoto eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy no arahanareo. Tamin'ny farany sika dia nanaraka ny fiandohan'ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny 20 taona ny FSFLM izay nitotosaina ny alahady 10 ny volana febroary lasa teo. Amin'ity anio ity dia mbola nitohiny izany no raha itsika ka ny fandraisam-pitenenana isatsokajana no atolotra ao anatin'izany. Arak'izany ary dia mbola fandarana manokana ity arahinareo ity, izany hoe tsy andrenesantsika ireo zanam-pandarana mahazatra fa melo izany rehetra izany dia andeha hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika noho ny fitiavany antsika. Hivavaka ary sika, Jesosy zokitianay eo, misaotra sy manome voninahitra anao zahay fa anotarianao ka tafahoany eto indray. Hifonanay aminao ny tsy fahamendrehanay rehetra, hifonanay aminao ny fahotanay izay efitra mampisaraka anay aminao. Mangataka aminao zahay mba ho tarianao amin'ny alalan'ny fanenao masina eto ampanataterana izao fandarana izao ho voninahitra irery ihany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Ny tenin'Andriamanitra atolotra antsika dia ao amin'ny Jeremia 7:7 sy 12. Toy izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy: iza no olon-kendry mba hahafantatra izao, sady efa nitenena ny vavan'i Jehova mba hanambara izao, fa nahoana no noravana ny tany sady may ho toy ny efitra ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy. Ary hoy Jehova: satria nahafoy ny lalako izay nataoko teo anoloana izy ka tsy nankatao izany ary tsy nihaino ny feoko. Amen. Satraderano atolosay hoanao ry tomponay, tratranay ty andro natokanay ankalazananao irayo 520 taona nisy kotolotera. Ianareo no fanasina fanasinitany fazavana fazava nizao tontolo izao aoka omendrika. Ianareo no fanasina fanasinitany fazavana fazava nizao tontolo izao torio Jesosy ambara. Zay rehetra vita hatrizay teno ny herinao, namboarinao ny fosifanay ho tena tafaray Jesosy
fona iana ianareo no fanasina fanasinitany hazavana mazava nizao tontolo izao aoka umendrika ianareo no fanasina fanasinitany hazavana mazava nizao tontolo izao tohio Jesosy ambara amin'izao sisy zao zahay tary ulifanay mahitombo tsara sady hamor iasa hanasony tompo arovy amin'ny fakampanay ijoro tena sa ianareo no fanasina fanasinitany hazavana mazava nizao tontolo izao aoka umendrika ianareo no fanasina fanasinitany hazavana mazava nizao tontolo izao tohio Jesosy ambara ny ira faneva ny fa 5 taona ny FSFLM izay naratsika teo zay fa indro ary ny fandaram-potoana mandritra izany fankalazana izany atolotry pastora Atony Feto Nelson Rakotondrasoa izay filo hitarika ny fankalazana ny programanasa ary izay vinavinaina hoentina anaovana izao fankalazana ny fa 5 taona izao dia ho ambara tsotra sady fohy voalohany indrindra dia daty anankitelo lehibe izay ho fitadidy dia ity daty ny 5 ny volana febroary taona 2024 ity no natao ho fanokafana ny daty fitadidy manaraka sady ao anatin'ny programanasa raha teo dia ny volana septambra ny voalohany volana ka hatramin'ny fahenina ny volana septambra dia lasiny jobily izay ho tanterahana any amin'ny synodam-paritany Manakara arak'izany dia mitsy fitaovam-bavahana lehibe izay ho tanterahantsika eto amin'ny FLM Ambatovinaky mialoha ny andehanantsika rehetra hitanjozotra ho an'ny Manakara dia atao io fitaovam-bavahana eto Ambatovinaky io ho fangataham-pitahiana ho amin'izany lasiny jobily izany ny fanakatonana na ny famaranana izao fankalazana ny jobily fa 5 taona izao dia toy izao amin'ny 1 ny volana oktobra ka hatramin'ny 10 ny volana novambra ao anatin'io isika no manatanteraka ny famaranana ny fankalazana fa 5 taona fa ity no zava-dehibe ho antsika amin'izao fankalazana ny jobily fa 5 taona ny FSFLM izao hanorina tsangambato isika ho tsangambato ny fa 5 taona tsy inona ny tsangambato fa 5 taona izay kasaina atao fa ny ivitoerana FSFLM ka ny ho asan'izany ivitoerany FSFLM izany dia ny mba azahoana mamolavola sy mandantolanto ny asa fanabeazana sy kotisma rehetra izay atao verina fa tsy hoe ho vita vetrany ny tsangambato amin'ny ity taona ity fa natao ho fanomboana izao taona 2024 izao ireo ny zava-dehibe fanolorana ny programanasa daty fitadidy ary ny tsara ho fantatra mikasika izao fankalazana ny fa 5 taona izao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra filoha Rakotoniaina René anisan'ny nanorina
ny FSFLM 5 taona lasa zay izy no hitondra amintsika ny lalana ny zoran'ny FSFLM nandritra izay fotoana izay dia ampifaliana no iarabanantsika rehetra natratra izao fanokafana ny fankalazana n'Andriamanitra no ny 5 taona ny orendan'ny sampana mpanazava stily eo anivon'ny fiangonana luteranina malagasy izao. Ny anjara fitenenana izay nomena eto dia famotinana ihany ny tantara sy izay rehetra mety azo fitinina ao anatin'izany satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia anisany nampiasain'Andriamanitra ho fitaovana nanangana izany sampana mpanazava stily FSFLM eo anivon'ny FLM izany ny tenanay. Ny fikambanana scoutisme eran-tany izay naoriny Baden Powell Bipi ho an'ny zazalahy dia efa 100 taona maro ny niorenan'izany ary ny vadiny moa no nanorina ny scoutisme zazavavy izay loharano ny poiran'ny tily sy ny mpanazava ary zany fikambanana tily sy mpanazava izany miorina eto Madagasikara. Ny tily dia efa niorina 70 taona mahery teto Madagasikara ary ny mpanazava dia niorina 470 taona amin'ity taona ity eto Madagasikara. Tantara tsy azo dinganina izany raha miresaka FSFLM isika satria avy amin'ireo sampana roa ireo no niditra nakaty amin'ny fiangonana ny fanabeazana scoutisme tily sy mpanazava ary dia noraisy ny fiangonana dingy samihafa izany. Ny voalohany amin'izany dia ny fiangonana anglikana no voalohany nanaiky ny fanabeazana scoutisme tily sy mpanazava tamin'ny taona 1920. Faharoa manaraka an'izany ny fiangonana luteranina malagasy dia nanaiky ampititra ny fanabeazana scoutisme tily sy mpanazava tamin'ny taona 1970. Io no daty naneken'ny synode lehibe hoe sampana ara-dalàna amin'ny fiangonana ny tily sy ny mpanazava. Tateoriana ny FJKM koa dia nanaraka an'izany nanaiky ny synode lehibe FJKM fa ho sampana ara-dalàna ao amin'ny FJKM ny sampaty tamin'ny taona 2017. Ary ny sampana farany moa dia ao ny METM. Ny METM tamin'ny taona 417 no nanaiky ny synode lehibe ny METM misioana teratany evanjelika eto Madagasikara fa ho ampidirina sampana ao amin'ny fiangonana izy. Ny FJKM 2017 azafady. Ary ny farany teo ny fiangonana fahadimy synodam-piangonana nanaiky ny ampiasana ny fanabeazana scoutisme dia ny fiangonana FMDA izay miara-miasa ihany koa amin'ireo sampana fiangonana dimy ireo. Ny fiangonana luteranina malagasy dia nampiditra ny fitaizana scoutisme tato aminy 20 taona mahery zany satria ny fiangonana luteranina malagasy Antsirabe Tapo-tanàna na ny sekoly farimbona no nampiatrano na nandray ny fanabeazana scoutisme voalohany raha ny fiangonana luteranina no resahana. Misy amintsika eto nanatrika an'izany ary misy vavolombelona izany ianareo izay manatrika eto tao Antsirabe Tapo-tanàna. Ary nitatra izany dia nianavaratra zay vao niakatra taty Antananarivo ary tamin'ny taona 1770 vao niorina teto amin'ity fiangonana luteranina Ambatovinaky ity ny sampana skoto. Zany hoe 20 taona lasa izany. Zay ny tantara tsy azo dinganina. Zany hoe 20 taona azy dia nanekeny ny fiangonana luteranina malagasy tamin'ny alalan'ny synode lehibe sy ny KMSL
zay fahifanambaratonga atao amin'ny fiangonana hoe raisina ho sampana tena ara-dalàna ao amin'ny fiangonana izy. Azo lazaina hoe zazasary ve zany? Tsia, zay ny fandaminan'Andriamanitra. Fa zao 5 taona zao izy no tsarovantsika hoe nanorenan'Andriamanitra azy ho sampana velona tato amin'ny fiangonana. Dia misy ireo olona zay vitsivitsy natsony hitrandraka hijery ny amin'ny fananganana azy ho sampana velona tato amin'ny fiangonana, satria teo aloha zany dia ny FKTLM no niay azy, ny kristianina tanora luteranina malagasy zany. Atao hoe zanatsampana tao anatin'ny FKTLM ny skoto. Fa nanomboka ny taona 720 taona lasa izay dia nakatoavina ara-dalàna na sampana azy ato amin'ny fiangonana. Ny volana febroary 720 dia nekena ho sampana izy tamin'ny alalan'ny fankatoavany synodina lehibe sy ny Cahier Michel. Dia tafatsangana ny komite nasionaly, tafatsangana ny bureau nasionaly hitantana ny FSFLM. Ny filoha dia ny tenanay rakompinaina René tamin'izany fotoana izany, ny filoha lefitra Andriamatoa zay fanodimandry Rasolondraibe Roland Seta, ny filoha lefitra mpiara-miasa Ramatoa Rasomalala Clerette, ny sekretera tamin'izany fotoana zany Andriamanatsoa Jean-Michel Ayay, filoha Ayay, mpiara-miasa tamin'ny sekretera Randimsoa Faramalala, filoha Railovy, ny pitahiry vola tamin'izany Andriamatoa Rafa Mandrianjafy Mahavatra ary Andriamatoa Andriamampianina Jules no mpiara-miasa taminy. Araky ny volaza teo nisy 520 ireo komite nasionaly voalohany tamin'izany tamin'ny nananganana azy. Tsy mora ny lalovana vo tafatsangana ho ara-dalàna ho sampana velona ho fiangonana izy. Ny FLM dia manana sampana 7 sampam-pikambanana ary anankiray amin'izay ny sampana skoto. Ary araky nambara teo dia manana mampiavaka azy ny tato amin'ny fikambanana skoto FLM satria nikiavivy ihany ny fiangonana nandray an'ity sampana ity. Araky ny fantatsika dia fiangonam-pifoazana ny fiangonana luteranina malagasy ary tsy mora ny nandresy lahatra sy nitondra izany eo anivon'ny Cahier Michel hanaiky fa tena ho raisina ho sampana velona ary ara-dalàna ato amin'ny FLM ny sampana skoto. Kana murana ni salu shaza Deu fona
tontolo izao torio jesosy ambara amin'izao sisizao sahay tary orifanay mahitombo tsara sady amor niasa hangasony tompo arovy amin'ny fakampanay itsorodena ianareo no fanasina panasinitany azavana azava izao tontolo izao aoka omendrika ianareo no fanasina panasinitany azavana azava izao tontolo izao torio jesosy ambara fahatonga nanotrona ary nandray fiteny aminay ihany koa ny filohan'ny komite lehibe mpanazava stily eto Madagasikara filoha Railovy Mahatoky amin'ny anaran'ny komite lehibe mpanazava stily eto Madagasikara no hanolorana ny fiarabana ho an'ny skoto miorina eto anivon'ny fiangonana loterana malagasy na ny FSFLM na hatratra izao fa 5 taona ny orenany izao 5 taona lava izany kanefa azo atao ihany koa hoe tena ao anatin'ny fotoana tsy ondalana iray isiny hery isiny tanjaka ko dia misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay misaotra an Jesosy izay nanome atsika izany fotoana lava izany ahafana ihany koa mandrefy sady ny vokatra efa vita dia mahafaly anay manokana ny miteny ary koa misaotra anareo mpanabe rehetra manomboka amin'ny ianao pastora izay toniany fiangonana loterana malagasy nanome voninahitra anay amin'izao fotoana izao dia isaorana lehibe tokoa ianao ao koa ianao izay toniany lehibe présidentny fankalazana ankehitriny izay mitarika izao fankalazana izao ny firarinay ao amin'ny komite lehibe tily sy mpanazava eto Madagasikara dia ny hoe hisian'izany hoe mpanazava stily vorokely lovitô tena mijoro vavolombelona anterina atrany fa fotoana sarotra izao fotoana iainantsika izao fotoana isian'ny ratsy rehetra araka ny tenin'ny pastora teo tamin'ny toriteny ko dia manainga antsika rehetra hanamafy ny fiainam-panahy ny finoana izay efa iainantsika atao amin'ny fiangonana loterana ny finoana ny tenin'Andriamanitra irery ihany fahasoavana irery ihany koa dia mahereza miorina amin'izany ary hamadika izany finoana efa iainantsika izany ho asa ho hita mivaingana ihany koa eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena na falenay manokana nandre hoe hanao asa firotsana ao anatin'izao fankalazana izao koa dia mampahery anareo rehetra mba hahajoro hatramin'ny farany ho hita miavaka ny izany skoto mankalaza fa 5 taona izany eto anivon'ny firenena ho voninahitr'Andriamanitra irery any
dia toy izay indray ary ny masaka azo natolotra tamin'ity androany ity fa amin'ny manaraka dia mbola fifaliana manay hatrany ny manolotra anareo ny toiny orenesitsika amin'izany ohatra ny fandraisam-pitenenan'ny filohan'ny delegasiona manokany tanànan'Antananarivo fa eo ihany koa ireo fandraisam-peo marobe izay notanterana teny toerana nandritra ny fankalazana izany fotoan-dehibe izany. Mivavaka azantsaratra. Jesosy tomponay eo misaotra anao zahay fa totosa indray ny fandarana eteto apetraka aminao ny mpiaino rehetra atolotra ianao ihany koa ny toy ny fandarana eto amin'ny teonjam-peo ity sy ny tontolo andronay anio misaotra Jesosy eo amen. Eny ary mipaka ety amin'ny famaranana isika misaotra ny teknisianina eto amin'ny RTF misaotra ny ihany koa akoma marisika mampita ny feo amin'ny alalan'ny interneto ary indrindra ihany koa ianareo mpiaino marobe izay manjoy sy mankasitraka ity fandarana ity manao veloma anareo manaraka indray. Fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sinodaparitany Antananarivo. Fianarana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9.